Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalary no amintsika amin'izao fotoana izao fa ny bendray ny tena komena aminao eto androany dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy. Dia tonga soa isika rehetrarehetra dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy izay tonga tratrantso eto ary misaotra anao mifidy araka aminay androany anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio mipikambana tanatin'ny groupe izay maharesy dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Androany tonga voalohany eto dia teny aminao isika sendasenda koa natongavanao eto fa tena misy raha ilahan'ny tompo anao ary dia marita hatramin'ny farany tongava indray rapitso la hitanao mampairanao androany. Zara izy lahatra fa tsika sendasenda natongavanao eto fa tena misy raha ilahan'ny tompo anao ka dia marita hatramin'ny farany. Adindray sasany eo ny raha tsika eto na mihoatra kely raha tsy tapaka ny fandarana dia ino fa adindray sasany fampahiresantsika azahoantsika ery azahoantsika tanjaka. Halleluja. Androany dia raha navavintsika Kodanila niditra voalohany teto androany. Raha navavy Kodanila omentsika tsodrandro miaraka aminareo any Arabia Saoudite, any Koweït, Chine ary Madagasikara miara-misitraka an'ity tsodrandro azondrana bavy Kodanila ty androany eo amin'ny salamo 8:20 sy ny 9. Io moa no misasaka ny Baiboly ho anareo izay tsy mbola nahalala an'izay eo mihitsy ny verset fisasan'ny Baiboly raha vakiana avy any arina ka vakiana avy any aloha dia eo ny miona ny Baiboly ny atsasaky ny Baiboly. Hoy tena androany salamo 118:8-9 manao hoe tsara ny miaraka amin'ny Jehova no miaraka amin'ny olona, tsara matoky an'i Jehova no matoky ny mpanapaka. Ka dia izao zany aza mitoky amin'olona raha iza miankina amin'olona fa mitokisy miankina amin'ny Jehova raha nabavy Kodanila sy na rehetrarehetra any Arabia Saoudite, any Koweït, any Chine ary any Madagasikara. Dia samy miankina amin'Andriamanitra teo fa tsy ho diso fanantenana ianareo. Halleluja. Zay ny tsodrano arabaina Kodanila, Belzika, tahin'ny tompo Tina Sri Coco any Chine, nabavy Linady izany eto Madagasikara eto France, tahin'ny Jesosy razana Sou Sylvie Arabia Saoudite, Lovely Tina France, Marina Tina Canada, Tojo Allemagne, Marie Hortensine Koweït, Meme Manambotso France, tonga soa Shelina Rosemina France, tonga soa Marie Aiza Koweït, Lovely Tina France, de Marie Hortensine Koweït, tonga soa i Marie Jo États-Unis, izay mina camarade Jesosy France,
tahiny tompo $100 Koety, tonga soa ravaka nana France, tonga soa daholo isika rehetrarehetra zaso ravaka nana teniko farany teo ny ana maheno soa Italie, tonga soa Andrianjaponiasina Madagasikara, soa meva France, mami Koety, aina France, iaina koa mivadibadika miaraka amintsika. Raha tanina amin'ny Charline Madagasikara, mami Koety, Côte Léonie, Arabie Saoudite, Andrianjaponiasina Madagasikara efa teniko teo miaraka amin'ny ranabavy Sarindra ao ambadika ao Bet Sava Koety, Adjaskapatichi France, Miry Arandria Malala Madagasikara, Yama Koety, Tina Rakotoazaka France, Favilazana Kandapa Koety, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Bartel Madagasikara, Andondry France, tonga soa Adjaskapatichi France, Marie Eulalie Rodine Marie any Koety, de tonga soa isika mianakavy Jesosy Mpandresy mihaja Madagasikara, Asany Apôstôly Rahalain Madagasikara, de tonga soa Kadaka France, tonga soa Angèle Pagès France, Mampiona France, tonga soa daholo tsika mianakavy. Afangafangantsika moa ty resaky ty, halleloia. Tapaka ny fandarantsika maly, mety mbola tapaka ihany koa androany. Raha tapaka io androany miinsiste indray tsika rapitso. Sanatria tapaka io rapitso miinsiste tsika rapaka pitso. De tahaka izany hatrany. Raha tapaka ty androany de mampiteny anareo sady hoe iinsistanao live fandroany anomboka iinsiste kely zany tsika andramana indray aloha. Raha sanatria tapaka zany ty androany de miverina amin'ny lance zoom de miverina miditra indray nareo. Raha tapaka fandroany de mivavaka tsika de mandeha matory. Hitatsika eo ny fiovany amin'ny herinandro ty. Jery fomba fiasa vaovao tsika manomboka amin'ny herinandro raha mbola tapaka foana ny live zay ataotsika. Tahiny tompo isika mianakavy ataotsika hivavaka aloha ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra kandao mampandrosotsika ny anavavitsika mihaja izy no hitondratsika anatin'ny tenany vavaka fanombohana ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra dao raha mampandrosotsika. Tahiny tompo ranavavy mihaja anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur mianakavy tahiny Jesosy isika tsirairay avy miaraka hivavaka isika anombohana ny fotoana. Jehova velom-pisaorana anao ny fonay tamin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay androany. Makasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fiarovanao sy ny famindraponao izay mbola narotsaka ao taminay tsirairay avy. Fa izany mbola matoy izao anay Jesosy ndreky zahay Jesosy ilay tsy mahay manantona anao raha tsy efa notarian'ny fanahinao masina. De manantona anao zay Jesosy satria izay rehetra manantona anao dia tsy misy olavinao ka tonga miankohaka eto tongotra ao zay Jesosy fa mpanompo tsy mahasoa ihany zay Jesosy ka mangataka ny famindrapo sy famelan-keloka avy aminao zay satria tia hitanao dia jiovy zay Jesosy sasao amin'ilay raha soanao zay Jesosy mba tena ho tafakambana aminao. Tena mila anao zay Jesosy ka jereo manokana mihitsy androany Jesosy ny connexion anay hidiro an-tsehatra mihitsy Jesosy mba tsy ho tapatapaka fa io ny fitaovana ahafahanay mifandray aminao anatin'izao vavaka fiambenana alina izao ary apetraka feno ampelantananao Jesosy ny fotoana rehetra sy ny mpanomponao izay andray anjara ao anatin'izao vavaka izao koa Jesosy mba ho tafianao ny herinao jereo manokana ihany koa Jesosy pasteur izay hitondra ny famelabelarana eto amin'izao fotoana izao tena ny fanahinao masina mihitsy Jesosy no hanositra azy ametraka ny teny ao am-bavany tena hoe hanome hery azy mba hisy fiantraikany Jesosy ny tenin'Andriamanitra izay mitoriana eto dia rakofana amin'ny rahanao Jesosy ny fitaovana rehetra, ny connexion, ny crédit, ny telefona nay tsirairay avy izay ampiasainay eto Jesosy mba tsy hisy asan-devoly hikitikitika sanapatapaka fa ny herinao hikoriana amin'izany fitaovana izany Jesosy malalo dia afatotra amin'ny rahany Jesosy Kristy tompon'ny sabata ny planin'ny satana sy ny tedikadiny rehetra, ny fanahy mitondra fikorotanana dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana ao anatin'izao fandaharan'izao fa miasa ianao Jesosy dia aoka ny fanahinao masina mihitsy tena hoe hamangina isan-tokantrano isam-baravarana isam-batan'olona dia tena hoe handray avy aminao ny tsirairay avy Jesosy malalo ny voninahitra sy ny dera dia atolotray anao rery ihany Alleluia, Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavy mihazy sika tanaty izay vavaka
matsiro mamy be nanomboana ny fotoana zay. Dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane hamarifitianao raha nambavy mihaja dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Zao ny ataontsika eno iritsika zao dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany tsika. Ny ten'Andriamanitra izay hoentiny raha nambavitsika rodinina omaly le tapaka iny ihany no entintsika androany. Halleloia. Andao aloha tsika raba olona manjary maimaika be koa tsika ho matahotra ho tapaka dia afaingana rehefa tapaka io tapaka foana na miteny miadana tsika na miteny aingana. Izaho mbola tsy voarabako teo. Nambinitso makirinina tonga soa razana Monika laika hoe razana manety indray no voateny hoe razana Monika Mariette fa tsy razana manety. Razana Monika Mariette tonga soa kodany efa teneniko teo. Rahalany asina lafo somatsara aleloia rabaina rahalany asina. Manaovy nareo ohatrany rahalany asina rehefa misy zavatra atao business atao fitafam-bola atao dia ny azo zao nisy an'io zavatra hitsono vavolombelona io dia nentina teo amin'i Jesosy nitsofina rano mihitsy. Halleloia. Ty mba misy zavatra mba misy tanjoko amin'ity dia io fitsona vavolombelona teneniny sady lafo ny moto ny nazahoana tompony. Halleloia. Misaoran'Andriamanitra. Fambeazana fitahiana Anitra Clarisse tonga soa. Halleloia. Erika Rack France tonga soa ihany koa. Fambeazana fitahiana Madagasikara. Dia Erika Rack France izy koa mbola ohatran'izay daholo ngamba. Tsiry Amboaramiel nambinina tonga soa eto France ihany koa. Fianaranakoto France happy birthday. Arabaina daholo aloha izay tratrany anniversaire androany. Anniversaire ny Zoky Felana Rakoto arabaitsika izy. Anniversaire Marie Hortensine arabaitsika izy. Arabaitsika zanaky ranabavy Ama Elliot dia arabaina ihany koa Todraony soa ngamba izay moa raha tsy diso araka izy. Mela tsindra tsy anatiny Todraony soa fa samy mirary soan'izy ireo tsika. Tapaka sady ve tapatapaka sady ve neny nambinitsoa ao fa ezahana enganetsy ho tapaka io. Tapaka dia miverina amin'ny lancer zoom za rehefa avy eo. Tahiny tompitsika rehetrarehetra. Tafatsika aloha zao dia hanao hira. Aorian'ny hira hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy antsika dia maharetatra amin'ny farany daholo. Ao ary atotra ray ty ity isaorana andranambavy Soameva nitondra nyty eto amintsika hira vaovao hafa indray ty. Dia misaotra andranambavy Rosemina nanao montage. Dia eo nareo mahita anay ohatr' izao zay rehefa ao anaty sabata. Rehefa ao anaty sabata rehefa sabata ireny anaty zoom dia mba nanaovany montage kely sady ny hira koa moa dia hira mahafinaritra momba ny andro sabata ihany koa. Dia manasa antsika rehetra ary meno finaritra daholo. Shakira
Halleluja. Tsara le hira isorana an'Andriamanitra sotranareo raha vavy Rose Minano no montage dia Someva no nitondra ny hira teto amintsika. Mbola vita ihany orinana izy aniran'ireny izy ireny fa mbola tsy fantatra izy aniran'ireny izy ireny hatreto aloha. Tahiny tomparitsika rehetrarehetra iany toritentsika averisika ny toriteny omaly izay nentin-dranabavintsika Rodina dia menofinaritra aritsika rehetrarehetra dia aorian'ny toriteny moa dia mivelona tany taka anisan'andro mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo daholo aritsika menofinaritra. Tahiny tompo Rodina anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo koa tsika tsirairay avy tonga eto amin'ity fandaharana vaoka fimenina izao. Fifaliana ho anahy hariva malala hizaran'ny tenin'Andriamanitra ho fampiherezana ho antsika tsirairay avy amin'izao amin'izao. Dia resin'ny baibolinao izay hitantsika any amin'ny Isaia 5:20 andiny faraikany folo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Isaia 5:20 andiny faraikany folo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Izao no lazain'i Jehova ny iray masina Israely dia ny namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no antonia ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo ambony tanako ihany no namelatra ny lanitra sy ny nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Amen. Eto moa ny tenin'Andriamanitra dia hentintsika hifampahelo amin'izao vaninandrianantsika izao. Matetika moa tsika ny olona amin'izao fotoana izao dia lasa amin'ny fahakiviana, lasa etraketraka amin'ity fiainana izay misy antsika ity. Raha miresaka amin'olo antsika tsisy zavatra izay ilazain'olona loatra raha tsy Kristy samy tsy kristiana, tsisy zavatra ilazain'olona loatra efa tsy fiainan-tsarotro amin'izao andrianantsika izao. Ary indrindra potsika kristiana tena anatin'ny ady mafy, anatin'ny ady itsika kristiana. Hitantsika moa tsika tamin'ny sabata iny hanao fandaharana atsika teto pastera dia nanino fandaharana iny tsy tanteraka noho niny ratsy ny Kristo tsy tafiditra ilay fandahara. Dia nieritreritra hoe tena efa akaiky tokoa Andriamanitra satria nanino ny fahavalo dia efa manjaka amin'ity tany misy antsika ty, ny devoly dia efa mireneny amin'ity tany misy antsika ty. Satria ny olo manompo Andriamanitra moa tena izay araka izay alany devoly ary halany fahavalo koa. Eto moa fampaharezana ho antsika kristiana sy ho anazy izay mbola tsy manana tenin'Andriamanitra. Mampahery anao Andriamanitra amin'izao andro izao. Zanako sy ny asan'ny tanako izy aoka adidiko ihany. Maro ny zavatra izay manakatsakina antsika amin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra. Ary maro koa ny zavatra izay lalovantsika amin'ity fiainana misy antsika ty. Iny zavatra mampiahiahy antsika ary iny koa zavatra mampalahelo antsika amin'ity fiainana misy antsika ity. Malahelo ve isika tsy misy hanina hohanina, malahelo ve isika tsy mahazo vola, malahelo ve isika tsy manan-karena. Zanako sy ny asan'ny tanako izy Andriamanitra adidiko ihany. Ho antsika kristiana ity atsika izay zanak'Andriamanitra oka tsy hanantaratra na ino manjoa mandalo amin'ity tany izay misy antsika ty na ino ny zavatra mitranga amin'ity zao tontolo izao misy antsika azy mataratra fa adidin'Andriamanitra atsika io. Atsika ilay miforony asan'ny tanany nomeny fofomena mbola velona atsika amin'izao fotoana izao dia aoka hifikitra hatrany amin'ny fanaovantsika tenin'Andriamanitra fa efa tena efa nikaiky hiaviany ilay Jesosy Kristy izany. Ny zavatra tsy fihitan'ny masontsika dia hitantsika amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsy fihin'ny sofintsika dia hitantsika amin'izao fotoana izao. Nehemia ratsy ny fiainana misy antsika fa mentoraka eo amin'Andriamanitra foana antsika na ino donana hitihatra fa tsy alamin'Andriamanitra antsika fa azy tanany antsika dia adidiny hety. Eto amin'izay dia manambara izy hoe amin'ny 12 izaho no nanao ny tany izy sy nahary ny olona eo amboniny ny tanako ihany izy no namelatra ny lanitra sy ny nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Atsika ilay izy ilay nanao ny tany ary nahary ny atsika olombelona eto ambony tany. Ny tanany koa namelatra ny lanitra manerana ny tontolo izao hitantsika io, nandahatra azy amin'ny atsika rehetra eto ambony tany dia tsy maintsy mandalo ady atsika zanak'olombelona. Fa kanefa izy ny tenin'Andriamanitra izay dia milaza hoe raha mitanirany ianao afaka izy dia hombanao afaka izy, ary mitan'ny ony ianao afaka izy dia tsy hanavitranao
hiditra aminao. Aleluia. Zany ny efa adidin'Andriamanitra ny zany. Tadidintsika ny zanaka Israely rehefa nita ny rano ninjy ny fahavalony dia nitaniny ranomasina mena dia nataony Andriamanitra mainy ny tany. Aleluia. Adidin'Andriamanitra ny zareo natany mainy ny tany. Nitsaka zareo dia tafita somatsara fa ny fahavaly ihany fo ny von'Andriamanitra nasitro ny tany amin'ny rano. Adidin'Andriamanitra ny tsika rehefa malala. Hitantsika moa ery Daniela rehefa nindrahiny Nebukadnezara mila mondrika amin'ny saina volamena dia tsy mondrika zareo dia natsipitao tanatin'ny lafaoro misy afo. Nanino zareo? Tsy maty zareo satria nanino? Adidin'Andriamanitra tsy matahatra atsika na ino zavatra manao ity feno misy atsika ity dia mahiriza matanjaha izay tenin'Andriamanitra izay. Ito dia mampahery anao ny tenako mizavatra anao amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity. Zanako sy miasany taniko izy ahadidiko ihany. Hitantsika moa reva malala tamin'ny Joshua kofa nitondra io zanaka Israely nampahery azy i Mosesy ary nampahery azy koa Jehova Andriamanitra. Izy Joshua tamin'ny izy Mosesy tamin'ny Joshua any amin'ny Deutéronomia resaka ny bibontsika zantsika any amin'ny Deutéronomia toko faharaiky ny telopolo andiny fahiny ka hatrany telom-boapolo. Deutéronomia toko faharaiky ny telopolo andiny fahiny vakintsika mao. Deutéronomia toko faharaiky ny telopolo andiny fahiny dia izao volazany: mahiriza sy mahatanjaha aza matahatra na manahy azy fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy handao anao na ahafohy anao izy. Iny tenina nomeny Mosesy tamin'izany fotoana izany rehefa nitondra io zanaka Israely Joshua. Mbola namafisan'Andriamanitra koa mbola tamin'ny Deutéronomia toko faharaiky ny telopolo andiny faha telom-boapolo. Deutéronomia toko faharaiky ny telopolo andiny faha telom-boapolo dia voanilaza hoe: ary Jehova nandidy any Joshua zanakanao nanao hoe mahiriza sy mahatanjaha fa ianao no hitondra ny zanaka Israely hiditra ao amin'ny tany izay neniako tamin'ny omena azy ary homba anao Aleluia. Nampahery Mosesy nampahery Joshua hitondra ny zanaka Israely ary Jehova koa Andriamanitra nampahery Joshua koa. Eto izy atsika no ampahereziny ilay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aza matahato amin'ny zavatra izay mandalo amin'ity fiainana misy antsika ity fa mahereza hatrany manompo an'Andriamanitra. Na ino ady lalivanao ka na eo amin'ny fiarahamony na amin'ny alalan'ny aretiny na amin'ny alalan'ny tsy fisiana, fa raha mandeha miaraka amin'Andriamanitra atsika dia izy no afaka manavitra atsika, manome izay rehetra izay ilaintsika ilay Andriamanitra vavahantsika io, satria izy namorona ny lanitra sy ny tany afaka mandidy manapaka amintsika zanany. Eto amin'izay mampahery anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Iny ady lalovanao amin'izao fotoana izao. Tadidio anie ry avamalala tamin'ny Joshua rehefa nitondra ireo zanaka Israely, nisy tanàna maro niadivan'izy ireo dia resin-jareo aby izy ireo. Tanàna dimy izay niady tamin'ireo zanaka Israely, kanefa resin-jareo aby izy ireo. Fa kanefa rehefa naresy zareo, nisy fahavalo, nisy tanàna anankiray tokony mbola hiadivan-jareo fa nefa natahatra ireo olo amin'ny tanàna ireo. Zay tanàna io
nandeha nihavana tamin'jareo zany ireo izay hitantsika raha mamaky any Jesosy toko fahasivy eny atsika dia mahitantsika zany tantara zany. Nandeha nihavana tamin'i Jesosy ireo amin'ny tanàna io, nefa tanàna io tena ngeza be ilay tanàna io, nefa nanino nandeha nihavana tamin'i Jesosy zany zareo. Tezitra zany ireo mpanjaka ny sasany reo, tezitra satria nandeha nihavana tamin'i Jesosy zany ireo olona reo, dia niara-mombo zany io laby ireo mpanjaka nandidiny terehetra niara-momby handeha hamotiky io tanàna Gideona io, niara-mondiny zareo. Dia fa kanefa rehefa reny zareo zany handeha hamotiky zareo zany ny naman-jareo teo manodidiny mpanjaka manodidiny ny fahatezeran-jareo nandeha nihavana tamin'ny Jesosy, dia lasa zareo zany samy miara-moniny handeha hamotiky tanàna Gideona io. Nihazakazaka koa dia ny olaby reo nandeha tamin'i Jesosy tany Gilgala, dia vonjeo zareo efiky zareo fo tena hamotiky zareo ireo mpanjaka reny sasany efiky zareo. Izay hitantsika any amin'ny tamin'ny fotoana nandresen'jareo zany tanàna zany dia any amin'ny Jesosy toko fahafolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo any. Jesosy toko fahafolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jehova tamin'i Jesosy, aza matarika azy fa efa napoitra eo an-tanànao izy ka tsy hisy hajanona eo androanay izy na dia iray akoho aza. Ary tonga tampoka amin'ireo Jesosy fa nanao lava avy tany Gilgala izy. Ary Jehova nampifanatrika ireo teo androany Israely ary namily ireo tany Gideona izy ka nahafaty maro be sady naninjika azy tamin'ny fiakarana mankany Betihorona. Izy ka namily azy hatrany azeka ka hatrany Makeda ary nanositra teo androany Israely teo ampidirany Betihorona izy. Jehova dia nandatsaka havandra naventy tamin'ny avy tany an-danitra hatrany azeka ka hatrany ka nahafaty azy ary be lafiky ny matiny havandra izay nodoniny izy mikasany tamin'ny sabatra. Tamin'izany fotoana zany dia rehefa nandeha nanampy ireo Gideona izay handeha hanafiky tanàna io ireo Jesosy, dia nahafaty betsaka zareo satria Andriamanitra niara mandeha tamin'izareo. Nefa tamin'ny fotoana io rehefa manala dia nandatsahan'Andriamanitra havandra, dia naty koa ireo ny fahavalo rehetra izay nanenjika zareo tamin'izareo fotoana zany. Eto amin'izay Andriamanitra afaka mandandresantsika amin'ny zavatra rehetra fa mila mianatra aminazy, mila mitoraka eo aminazy mandrakariva atsika fo atsika zany handeha andova ilay tany izay men'Andriamanitra atsika io, dia tsisy hahajanona atsika na iny fahavalo hanenjika atsika fo mila miara-mandeha aminazy atsika. Dia tianao Andriamanitra ary fomba mandrakariva izy nahita milany atsika dia tsy handratsy atsika zany na afo aza eo amin'ny atsika na inona rehefa manala dia Andriamanitra miara-mandeha amintsika fa mba haireza mampikisa azy na ino zany dia ady lalovanà na marary anao na misy olana eo ny fiainana dia antson'Andriamanitra fa izy anafika atsika mileny zavatra rehetra zany. Dia mankasitraka ny pasteur izay manofy tenenina teto ary mankasitraka atsika rehetra miaina hatramin'ny farany, dia Andriamanitra fomba sy hitantana atsika tsirairay avy amin'izay rehetra izay ataontsika. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra ranabavy Rodiny Maria tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay. Halleluja. Andriamanitra manakay pasoavana ny maro fidianao dia mitombosa hatrany dia mitombo fahasoavana. Halleluja.
Sotranareo rehetra koa mankasitraka azy satria mampahilan'izany foana rehefa kasitrahana izay ataonareo ireny. Halleloia. Mahafinaritra ity teny ity. Isaia 5:7. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 5:7, 1:20 sy 12 moa no vakifony toy hatrany amin'ny 1:4 androany. Halleloia. Aloha zahay ravan'izay mbola tsy voaravako marina ty anahy Canada, Indonésie, Suisse, misy vaovao koa tsika androany Olivia Baipo sa Baipo Olivia Baipo tonga soa ianao raha mba afaka mihoatra kely amin'ny commentaire zao misy anao mba hifankalalatsika. Halleloia. Izay koa mbola tsy voaravako tao ambony tao ny akoatraka hoe voaravako daholo Halleloia. Tonga soa daholo. Oly ten'Andriamanitra hoe Isaia 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy, zao no lazain'i Jehova, ny Ray Masin'ny Israely dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontania aho, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ao adidiko ihany. Janony aloha tsika. Halleloia. Eto zany dia ho Jehova Andriamanitra ny tompo Jehovah mananjara. Ho zany Jehova Andriamanitra. Zao no lazain'i Jehova Andriamanitra. Ny Ray Masin'ny Israely dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontania aho. Zany hoe ny lasa zany taninana ahako. Fefa nitahiko reo. Halleloia. Jereo izy reo. Isika reto ny ohatr' zao avana malala. Dia gamintsika tsy anontany tena intsony hoe nitahian'Andriamanitra ve tsika reto sa nanahoana ny lasantsika. Matoy ianao mbola tonga eto dia tsy azo lavina fa tena nitahian'Andriamanitra. Halleloia. Ny fiainantsika rehetrarehetra. Hitanareo ny fijoroan'ny zanak'Israely tonga amin'ny toerana anankiray dia tsisy fanontaniana mipetraka intsony hoe nitahian'ny tompo ary sa tsy nitahian'ny tompo. Matoy izy tonga eo amin'ny toerana io dia nitantanan'Andriamanitra izy. Ozy ny tena Andriamanitra amin'ny Josoa vakitsika teo. Reo vakitsika ilay Josoa teo ireo miverenantsika amin'io. Oly tena Andriamanitra amin'ny Josoa 4:9. Ary hoy Jehova tamin'i Josoa, aza matahotra azy, efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsisy hajanony eo anoloanao na dia ray akory azy. Halleloia. Rehefa nitsodrano amin'ny Josoa koa Andriamanitra hanomboka andray ny asany Josoa dia izao mba tenen'Andriamanitra. Taka ny teneny tamin'ny Mosesy ihany manao hoe Josoa 1:15, tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako amin'ny Mosesy nombako anao koa, tsy andahoanao na afoy anao. Zany le lasa. Teny efa tamin'ny lasa zany. Anefa tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'ny Abraham, tamin'ny andron'ny Jakoba, tamin'ny andron'ny Isaka, ry Josefa, ry Mosesy, rehetrarehetr'ireo. Dia izy Andriamanitra raha anontany anareo raha anontany ihany dia aza ny lasa ny anontaniana fa ny ho avy jerena. Za androany tena te amin'ny courage anao, tena te amitoky anao androany. Tiako ianao ahery. Halleloia. Halleloia. Ny lasantsika ravana, ny anio atsika, ny rapisotsika, ny mandrakizay atsika dia mirehareha Andriamanitra. Eo Andriamanitra amin'ny 45 ans teo tena miteny mihitsy ny amin'ny zavatra ho avy no anontania aho. Zany hoe tehiteny Andriamanitra hoe inona ny tianareo ho fantatra, inona ny tianareo ho lazaiko momba an'ireo zanako ireo. Anontania anahy fa voavaliko izao zany. Halleloia. Ny rapisonao nge voavalin'Andriamanitra androany. Ny amin'ny 5 taona anao nge voavalin'Andriamanitra androany raha anontaniana azy. Halleloia. Ozy Jehova hoe ny amin'ny zavatra ho avy ny lasa aloha jereo fotsiny izy. Halleloia. Izy izy ny ndraiky antsika ijery Isaia 29:23 ohatra. Isaia 7:20 ao ambadika ao. Isaia 7:20 andiny 17:20. Hoy ny ten'Andriamanitra. Isaia 29:22 ka hatramin'ny 24. Ko ny amin'ny taranak'i Jakoba dia izao no lazain'i Jehova izay nanavitra an'i Abrahama, tsy mehantra intsony Jakoba,
ary tsy valoarika intsony ny davany. Teny fikasana zany. Ary fa raha ny zanany mahita ny asan'ny tanako eo aminy dia anamasina ny anarako izy, eny anamasina ny ray masiny Jakoba izy ary angovitra anatrehan'ny Andriamanitra Israely, ary izay nivily fanahy dia mbola azo fahalalana, ary izay monomonina ary izay monomonina dia mbola hianatra fahendrena. Ny dia tanan'Andriamanitra dia hita eny amin'ny zanak'Israely. Dia tsisy anontaniana intsony, nareo reto ve nitahin'ny tompo e? Nareto ve nitatan'Andriamanitra e? Nareto ve nomban'Andriamanitra e? Inona ny olana tsy nolalovantsika? Inona ny olana tsy efa nalovanao? Tonga eto ianao androany. Fa maniny ianao ny tonga eto? Maniny tsika mbola velo loatra zao? Jerentsika fotsiny. Ho ten'Andriamanitra ry ambanimbany hoe misy olona ao aorianao a, mijery anao fotsiny. Manasika ndraiky vakiko mihitsy avy eo fizika iverina ihany. Vakiko hatramin'ny 9:1 ka hatramin'ny 4:12 le Isaia 5:20 teo. Zao ny lazain'i Jehovah ny Ray Amasy Israely dia namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontany aho, ary ny zanako sy ny asa amin'ny tanako dia ka ho adidiko ihany. Zany nanao ny tany sy nahary ny olona teo amboniny. Ny tanako ihany namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izany nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalandrera dia aravoko avokoa. Izy ny anao ny tanànako ary ny oloko voababo dia alefany, nefa tsy ambola tsy amkareny. Zao ny lazain'i Jehovah. Nivokatra ny fisasaran'ny Egypta sy ny tombobarotra Etiopia sy ny Sabianina, olona lava-tsanganana, afindra aminao ka ho anao zany. Ary anaraka anao reo avy amin'ngadra izy ary ekohaka andady eo anatranao dia hifona aminao hoe ato aminao tokoa Andriamanitra, fa mifono zay maître, fa ato aminao tokoa Andriamanitra, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao. Alleluia. Misy olona zany ahitanao, tsofoka rano mihitsy anao tanteraka aminao zany manomboka androany. Mijery anao ny olona dia tonga dia miteny hoe tena tahirin'ny tompo, tena manan'Andriamanitra velona ianao. Alleluia. Amen. Mahita anao ny olona dia tena misy Andriamanitra velona tokoa ao aminao ravana malala. Satria maninona? Asa tanan'Andriamanitra mandehandeha tsika io. Asa tanan'Andriamanitra mandehandeha zato sy ianao io. Halleluia. Isika ito ny fiainantsika dia tahaka ny tableau anankiray io hitanareo? Tsy haiko nareo mba tia andreny manao mandokondoko, manao tableau, manao sary. Zany dia manisa mba tia manao andreny. Taloha tena mpanao andreny, zao efa tsy dia manam-potoana intsony. Fa zao ny fiainantsika io izay rehefa manao andreny mandoko reny dia mividy toile fotsifotsy be tsy misy inona, dia eo amin'io ianao no manao sary. Zany daholo ireny olona rehetrarehetra ireny dia atao anaty cadre tsara tarehy, dia atao eny amin'ny fampiratiana rehetrarehetra eny, dia eny ianao no mijery. Eo ny olona variana mijery. Rehefa tena raha olona tena mpandoko izy io mantsy misy resaka, misy tantara mihitsy anatin'ny loko io. Misy nareo tsika mahita tableau tsy fantatsika inona ary zao ty. Io misy mividy lafo satria ao anatin'iny mety misy tantara ao anatin'iny misy sentiment ao misy fihetseham-po ao misy zavatra vakina ao anatin'iny. Zany rehefa tena mamaky tableau tsika dia jerenareo ny fiainantsika dia tahaka ny tableau anankiray, toile anankiray. Toile zany le mbola le ohatran'ny taratasy matevina fotsy iny, ohatran'ny somary taratasy nefa ohatran'ny lamba soga zay. Dia zao io ny fiainantsika tolotra an'Andriamanitra. Dia inona amin'izay? Eo amin'izay Andriamanitra manisy ny dia-tanany. Misy sary mahafinaritra ataony eo. Dia eo amin'izay ny olona ny Sabianina sy ny lava-tsanganana mijery ny tableau amin'izay izy. Tonga dia izy nandalo teto Andriamanitra. Alleluia. Tena nandalo teto Andriamanitra fa misy dia-tanana. Za mitenao ianao io misy dia-tanan'Andriamanitra io fiainanao io. Ny lasanao dia-tanan'Andriamanitra mbola mahatonga anao mijoro eto androany. Mety mangozozo ianao tonga eo, fa tsy nahafaty anao fa mbola mahatonga anao manana herina dia kely ohatran'io azy, dia-tanan'Andriamanitra io. Misy amintsika eto ngefa sisa naretiny, sisa paty, fa tsy natolotra ny fahafatesana anao fa
asian'andriamanitra ny diatana dia nalainy ny ten'andriamanitra ny amin'ny zavatra aza manontany any lasa tonga dia no avy anontaniana fa reo ny lasandreo zao hitanareo zao ny anio io izy io nandalo zavatra mafy reo nandalo lalatsarotra reo nandalo lalatra lalana lavitra reo fa zany tatana azy avy lavitra dia reo hitanareo aza manontany anazy zany lasa zany ary hozy izy Paoly ny Filipianina kamaky tena androanitra izy Paoly ny Filipianina toko 7 ho amin'ny fotoana mbola hitoriako an'ity teny ity fa androany izy tsy torintsika fa angalatsika verset iray fotsiny Filipianina toko 7 andininy faharoa ka hatramin'ny 7 sy toy ny efa nahazo sahady na efa tanteraka sahady fa mezaka hiazona zay niazona ny Kristy Jesosy aho ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra ray loha ataoko manadino ny zavatra ao aoriana mezaka natraritra ny zavatra eo aloha eny mezaka natratra marika azahoako ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Paoly tsy jery ny lasany ny lasany Paoly efa nataon'Andriamanitra dia nahampy amin'ny Paoly tena ampy tena nety fa ozy Paoly za tsy hitodika amin'ireny fa za hitodika amin'ireo avy mbola ngeza ny ao aorianao ny fiainanao io mbola ngeza ny ao aorianao antanio an'Andriamanitra Andriamanitra tena dia mitsy ny zavatra ho avy anontaniana raha momba an'ireo zanak'ireo fa zao zanak'ireo asan'ny tanak'ireo dia zao ny hoavindreo alao asa tanaka alao tanako ny asa Andriamanitra dia sarom-piaro Andriamanitra dia sarom-piaro jenao tsara matetika tsika rehefa ohatra hoe vao manomboka hivavaka matetika tonga amin'ny fiainan'ny olona ty dia zao ohatra hoe manamana ny olona somary manamanana dia hanomboka hivavaka tratran'ny olona dia manomboka vavaka dia efa izy efa manomboka mivavaka iny ohatrany hoe raha misy arena azony tamin'ny tsy marina ohatra azony tamin'ny fanibotsamby na azony tamin'ny fametsifetseny isan-karazany soatatra rehefa manomboka mivavaka izy dia ohatrany hoe politika zany le fiainana dia meritra ny operan-tanana hoe memahandra tsy hoe memahandra fa tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy zany raha hoe hita olona anankiray izy dia mbola misy diatanana sy fofony tanana satana tao enao zany reo arena eo aminareo azonao tany amin'ny kalan'olo ohatra dia hiditra hivavaka ianao tena tsy mety amin'Andriamanitra raha reo arenireo nentinao ampanompoana azy jerena izy politika ozy hoe mampahantra angany mivavaka tsy mampahantra ny vavaka fa mampadio diovin'Andriamanitra aloha zay tiana azy ozy izy zanaka sy asa amin'ny tanana oka ho madidiko ihany tsy anjarany devolo no mitahan'ireo zanak'ireo tsy anjarany devolo no manampy an'ireo zanak'ireo anjarako halleloia anjarako ny amin'ny ho avy zany ozy Andriamanitra hoe zanako sy ny asa tanako aza kitikitihana fa za oka adidiko ihany reo zany izy Andriamanitra nanao ny tany zany nary ny olona eo amboniny nitanaka any namelatra ny lanitra sy nandahatra neny amin'ny sy ny any amin'ny rehetra dia nikitana sy ny volana ary alahatro dia no avy ny zanako hoe dia tsy mba ho alahatro inona mampatahotra antsika hoe hikorotana ny programantsika tsisy mikorotana izany eo ala amin'Andriamanitra hoy tena Andriamanitra zany nanetra ny tamin'ny fahamarinana voalohany nataon'Andriamanitra aloha dia zao mba hanasoavana ny fiainantsika mitairina alohantsika tairiny tamin'ny fahamarinana alohantsika halleloia mampilatra be ilay natotsika teo tena hoe fiainana lalana hikarana ny sabata ary tena lova tsara indrindra ho le hira teo za zany manentana anao raha misy aminareo mbola tsy mitandrina an'izany andro sabata zany dia manentana anao fa tena fiainana mahafinaritra eto amintsika zao misy olona voaingakaingana no nanomboka niaraka teto efa tsy mirahabe izany tsony izy misy eo amin'ny 3-4 eo ngamba izy zao manomboka miditra anatin'ny groupe zay miaraka aminay rehefa sabata manao anaty Zoom fa manomboka tsy mahafoy satria maninona ny tsy foy zavatra ratsy hoe dia ho foy azonareo zavatra ratsy hoe dia tsy ho foy tiako tenenina
zaho sy nanitra tamin'ny fahamarinana ary jerena tsara ny foazantsika tamin'ny fahamarinana no ela inona no mitsenantsika eo aloha lalanydrehetra dia aravoko avokoa. Halleloia. Hitanareo io le ho avy io le tenen'Andriamanitra ny ho avy no anontaniho ahy inona zany no ho avy ny lalanozy izy haravoko avokoa zany hoe ny lalanao rehetra manomboka eo amin'io misy anao io dia ho aravin'Andriamanitra midira amin'ny lalan'ny fahamarinana fa ho aravin'Andriamanitra. Teneniko anareo problème misy mitolona antsika fa za koa nefa mampanantenanao ary mitenanao mampirinanao efa naravin'Andriamanitra ilalanao raha tsy nivavaka tsika raha tsy teo amin'Andriamanitra tsika tsy otriny io lalana narovantsika mikorotana amin'ny fotoana tena tsy azo aleo fa hoy izy Andriamanitra hoe adidiko izy aho. Halleloia. Zanako sasany tanao ka adidiko aho aza-kitikity anareo za manao ny asa rehetra amin'io manomboka amin'ny famoazana azy amin'ny fahamarinana dingana ange zany manomboka fahazin'Andriamanitra aloha ny ara-panahy. Halleloia. Voafony ara-panahy dia manomboka androso amin'izay androso ara-panahy androso ara-nofo. Halleloia. Dia inona no mitsenanao eo rehefa avy mitairina tamin'ny fahamarinana zay re tenen'Andriamanitra hoe zanako sy asany tanako ka didika any ny momba an'io rehetra manomboka amin'ny fifoazany ny fandehanany anjarako tao. Halleloia. Lalany rehetra izy dia aravoko avokoa. Ny lalantsika nkena avy naravin'Andriamanitra za mitsodrano anao lalanao rehetra ho aravin'Andriamanitra manomboka eto raha mbola tsy niditra tamin'izany lalan'izany ianao ho aravin'Andriamanitra. Halleloia. Anomanan'Andriamanitra gaga tena gaga ny olona za nge avy natenako hoe ianao mety tsy matsapa fa raha olona hafa ngeny eo amin'ny toeranao io avy na tena vakivavy hoe tena enjanjany tantanan'Andriamanitra ny fiainako zany isika ny tsy matsapa indrindray fa raha olo-kafana atao eo amin'io plasinao io tena mikiky zany olo zany tena miorakoraka hoe ty tantanan'Andriamanitra ny fiainako raha efa zatra eo amin'le izy dia ohatra tsy tsapatsika le izy fa za manaitra anao koa androany jereo fa aravin'Andriamanitra ny lalanao dinio ny fiainanao fa aravin'Andriamanitra ny lalanao jerentsika misosasosa ho azy zany taona ny zavatra rehetra misosasosa ho azy. Halleloia. Ary raha tianao isoso ka ilamina sy ho aravin'Andriamanitra dia meteza ho tairiny amin'ny fahamarinana mifoaza amin'ny toromasonao. Halleloia. Mifoaza amin'ny toromasonao fa ny fifoazanao amin'ny toromasonao ifoazanao amin'ny fahamarinana eo ny manomboka ny fiainana eo ny manomboka ny fiainana vetivera tsy mety mahita tsirony amin'ny fivavahana satria mbola tsy nifota amin'ny fahamarinana izy fa mivavaka fotsiny dia makalo io raha mivavaka fotsiny zany tena ohatry ny zavatra tena mahamonamonaina io tsy andro rozy hiravana tsy andro rozy avy tamin'ny toloteny rehefa mivavavavaka fotsiny fa rehefa mifoha amin'ny fahamarinana ianao jereo zao tapaka zao ny tsika ny fandarana maly betapeny teny tapaka tsy rariny kosa ahoana kosa satria manindry sy te hiainy toroteny fo amin'ny fahamarinana. Halleloia. Rehefa tonga amin'ny fifoazana amin'ny fahamarinana ianao dia matoky fa ny lalanao rehetra dia efa ravoka avokoa izy Jesosy any amin'ny Matio any amin'ny Marika toko faharaiky ambin'ny folo any nge vavaketika zany teny zany Marika toko faharaiky ambin'ny Marika toko faharaiky ambin'ny folo andininy fa efatra amby roapolo jerenareo tsika mihina toky tsy atahotra rehefa mifoha amin'ny fahamarinana ianao dia ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika voalohany omeny tokytsika mba tsy atahotra tao matoky azy ary zay eto miteny amintsika Marika 11:24 manao hoe lazaiko aminareo ninona notonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia milo hoe fanandray ianareo dia ho azonareo zany toky ange zany ravana ninona ozy izy angatahinareo amin'ny fivavahana ninona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia mino hoe fanandray ianareo dia ho azonareo zany jerareo ny mpaminany ny bala ny antso marina parivan'ny andro hatramin'ny pita tao vovonan'ny andro
tsy namalibala rehefa niazo isika rehefa fomba fahamarinana rehefa ravin'andriamanitra ny totoany eo an'lohantsika vo mivavaka fotsiny tsika to dia misaotra tombo misaotra fa voaraiko zay alleloia misaora sady fanandrainareo dia ho azonareo zany finoana zany fa tsy ny olona rehetra ny afaka nanan'izany finoana zany fa zay nomen'andriamanitra n'le toky hoe ny hoavy ny antanio anahy ny zanako sy asan'ny tanako oka ho adidiko any fa nomeko toky reo manaraka ny toky fatanterahana alleloia omeko toky izy dia tsy isoko fanantenana fa omeko toky dia tanterahako ny teneniko alleloia amen mbola tsy miady kory ny joso mbola tsy niainga kory dia efa tokony men'andriamanitra efa natolotra eo an-tananao izy eretiny hoe iady amin'ny fahavalo zany ianao dia le fahavalo mbola tsy fantatra kory izy ary le fahavalo fa ny teny azonao dia zao natolotra eo an-tananao izy nizaniza fahavalo na ngeza na kely na matavy na mahina lava na fohy na miaramila skalesy na miaramila fotsiny na manana pinga na sabatra tsotra fotsiny fa naravoko atolotra eo anoloanao izy tsisy atahorana ozy andriamanitra ny zanako sasany tanako akadidiko any reo tsy avelako hitarainy ela be zany reo fa zao Jeremia 33:3 atsoya dia hovaliko ianao takotaky zany tsy hoe atsoya dia any amin'ny chapitre fa dia hovaliko ianao iantso any vao misaony ny indreo dareo inona ny olana inona nylainao za mantsy dia fantany hatramin'ny zavatra ilainao halleloia atsoya dia hovaliko ianao zay fotsiny zany ny zanak'andriamanitra miantso tonga dia enonta ny amin'ny zavatra ho avy antaniana ozy andriamanitra amin'ny lasa zany efa nitahiko teo foany reo tsy nanary an'ireo nitrotroko reo rehefa trotrona babeko reo rehefa ilaina babena tantanako rehefa ilaina tantanana alleloia zay teo anoloan'ireo na ranomasina na on'ny Jordan na rindry be amin'ny Jeriko tsy nisy navelako nasakana andreo ny lasa zany aza antaniana vakio fotsiny ny baiboly ozy ny teniny ozy andriamanitra vakio fotsiny ny tantara na hijeriny lasa fa no avy antanio anahy fa reo tsy mangataka kory reo dia mahazo reo vo andeha teny reo dia fantatry ny ilaindry dia tanterahako zay iriny alleloia aravoko nomoko totaony inona nomoko totaony eo anoloan'ireo inona ny sakatsakana tonga dia ny lalany rehetra aravoko ozy andriamanitra zany na teo no avy antaniana no avy ny avenir alleloia ozy pola za tsy resaka ny lasa fa ny avenirako apetraka aminao andriamanitra izy jehova hoe za manany amin'ny avenir anao zavatra ho avy antaniana zavatra ho avy antaniana mahereza sy mahatanjaha fa tsy hafoina hahasaraka anao ao izy andriamanitra hahafoina hahasaraka mbola ho avy zany mbola ho avy zany ny aminy ho avy antaniana amen lasokely ty misy teny Isaia 41:20 vakitsika andiny voalohany hatramin'ny 4 fa ankehitriny Jakobo zao nolazainy Jehova izay nahary ianao sady namorona anao ry Israely aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao ngiza zay le lasa aza antaniana ntsony iny aza matahotra ianao fa zao efa vonjeko ianao efa nanavotra anao efa niantso efa tany amin'le lasa zao zany niantso tenarany efa niantso naranao ankehitriny ianao tsy hoe anata amin'izany fa noreny zavatra talohany efa anay ianao ary zao raha mita amin'ny rano ianao io mbola ho avy dia zao za matahotra omba anao raha mita an'io ianao tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy rehatra aminao ny le lafo ny ho avy daholo zany antanio an'i Jehova no avy za ve Jehova raha maky an'le raha afo dia ahoana alleloia za Jehova raha mita an'le rano dia ahoana io rano io dia Jehova izy omba anao zany Jehova Andriamanitra dia nyray masiny Israely mpamonjy anao omeko ho avitra ao Egypta ary Etiopia sy Seba ho solonao ina moa dikan'izany Egypta zany tanàna ngeza be sady matanjaka Etiopia zany firenena matanjaka sady manan-karena Seba firenena ngeza be manana ny
lanjany fozy Andriamanitra hoe meko avitra hoe Egypta zany hoe raha tsy maintsy sy manavitra entre ny Egypta sy anao dia anao ny avotako zay ny dikan'io ary Etiopia sy Seba ho solonao alohan'Andriamanitra Etiopia sy Seba firenena ngeza be anao tsy hoe misy olona firy alina zany toy izay tsy mahita anao ho solonao halleloia satria maninona zanany sy asan-tany niara-mbola toy any 14 satria malala eo masoko angenao hoe malalako halleloia fa maninona ianao malala an'Andriamanitra nefa anao sary tahotra amin'ny fiainana misy olana eo anoloanao dia mangovotra ianao fa fantary fa malala satria malala eo masoko ianao ary be voninahitra ianao sady tiako halleloia tsisy manam-boninahitra fa baraka zany ao amin'Andriamanitra voninahitra Andriamanitra ny atapana fa tsy voninahitra ny devoly tsy manana raha toy ny devoly malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako dia olona nomeko solonao ary firenena ho solony ianao aza matahotra fa momba anao hitondra ny tanànako avy any Atsinanana anevana andrefana no anangonako azy halleloia tanareo avy any amin'ny farany tany ilany etiny hatrany amin'ny farany tany anazy foana izy foana no mitondra izy foana no mitantana zany ny tenin'Andriamanitra ao misy 45 tovakitsika io ary zao tsy avelany tompo sotro rano kelitsika alleluia amen somary maina kely ny tendako azafady tompo izy moa ny tenitsika tao 19 tsika zao amin'ny Isaia 5:20 zao lazainy Jehova ny vokatry ny fisasarany Egypta sy ny tombontsoan'ny Etiopia sy ny sabianina olona lava-tsangana dia afindrao aminao reto mponina atao Egypta sy Etiopia sy ny sabianina dia olona mpivarotra zao mpanao raharaham-barotra mpanao business zany matanjaka be ara toe-kareny reo hitanareo isika rehefa raisin'Andriamanitra tanina ny fiainantsika dia tsy possible zany hoe tahina ara-panahy be tena mibavaka be tena tsisy ohatranao fa manitra fadiran'ovana tsy misy ohatranao koa sy tadidiko tsony zao tojo hoe tsy avelany mifandray amin'izay ihany misaotra ny tojo sao dia mba nanana enregistrement ny toro-tenitsika tamin'ny sabata fa tena mba tiana ilainy maro ny mila ny enregistrement ny toro-teny tamin'ny sabata izy mba manao enregistré mba nisy taminareo nanao ny enregistré ny toro-tenitsika tamin'ny sabata tsy tsatsiaritra indry fa mbalinana amin'ny MP zao zany Egypta sy Etiopia sy sabianina dia zao olon'ny fikirakirana olon'ny serasera olon'ny toe-kareny reo azonareo ny ten'Andriamanitra ny vokatry ny fisasarany Egypta sy ny tombom-barotra Etiopia sy ny sabianina olona lava-tsangana dia ho afindra aminao zany hoe averiko ny teniko tsika rehefa raisin'Andriamanitra tanana ka hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe zanako sy asan-tanana koa ka ho adidiko ihany dia rehefa adidin'Andriamanitra tsika dia tsika tsy vatana fotsiny na fanahy fotsiny ka hoe ny vatantsika katrami fa manana fanomezam-pahasoavana be tsy misy ohatr' izany fa mahantra fa afaka ho an'ny olona ianao tonga dia afaka nitrosan'ny olona fa ianao amin'ny tsy manana ariary na hoe bahina be tsisy ohatr' izany fa tsisy ninona mihitsy ny ara-pana dia mitovy amin'ireny tremalahy be manompo sampy manao sorony reny mihitsy zany tsika raha vo zay hoe mpanan-karena fa tsisy ara-panahy fa Andriamanitra rehefa mitahy
dia mitany ara-panahintsika izy aloha ary ny ara-panahy foana ny ataony voalohany ery ambony a toy izy izany manaitran'io tamin'ny fahamarinana ara-panahy zay a olona mifo ara-panahy zany ny resahana eto rehefa mifo ara-panahy tsika dia milamina ny aleha satria lalandrendra ataoko aravoka avokoa izy nanao ny tanànako ary zany hoe avita zavatra anao tanànan'Andriamanitra zany olona mahavita zavatra zany rehefa tahiny tompo ianao a rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao a rehefa omban'Andriamanitra ianao a rehefa raisin'Andriamanitra ho adidiny ny fiainanao a tonga aloha dia mandroso ny ara-panahinao aorina ny fandrosoanao ara-panahy dia mahavita zavatra amin'izay ianao ary tsy vitan'izay manao ny tanànako mahakasika an'Andriamanitra izay zavatra atao zay mahakasika an'Andriamanitra zany a mandany fotoana mandany andro amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny ara-panahy fa ambadika zany ve mampahatra ve manao asan'Andriamanitra za tena eko anareo fa nisy fotoana taty andafy taty fotoana sy tapany tsy ny asa ranofo fa ny asanao asan'Andriamanitra tonga dia plein temps teto andafy teto fa zao mbola tsy nisy zany hoe hofatranonay ray volana tsy voalona tsisy zany na hoe voaroka teto fa sakatrambizy eny ambany tete zany tsy nisy zany fa manontanianao raha eto andafy ianao mipetraka dia azonao an-tsaina angamba zany hoe ray mpianakaviana sy le mpianakaviana samy tsy miasa eritaona sy tapany fa mezany olona tamin'izany manao radio aza manokatra maky radio antsika dia manao toriteny maraina parivy miandro hatramin'ny alina hatramin'ny toriteny mizara toriteny manomana toriteny zany zao anketrika rehefa miadana ravana hoe nitoriteny vita eto androany dia iny mandeha amin'ny radio rapizy fa tamin'izany nge ravana nitoriteny tamin'ny radio amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina toriteny amboarina toriteny atao e dia tretana hoe amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo toriteny valo isan'andro zany no mandeha ao amin'ny radio aizary zao reny toriteny valo reny tsy maintsy izay mivady ihany manao azy manao toriteny valo isan'andro ho alefa ao amin'ny radio tsy mora zany ary raha niasa ranofa tsy vity zany fa tsy maintsy teny hoe tsy niasa najanona ny asa fa aninona io le tenin'Andriamanitra anao ny tanànako izy ozy izy voavoatra ny lalana zany a dia anao ny tanàna fa ao ambadika zany halleloia ty tena ataontsika maininy ty ao ambadika zany aitsika le miasa manao ny tanànan'Andriamanitra io any ambadimbadika any misy olona misasatra any ary tonga dia ny grand mihitsy ngeza mihitsy no misasatra any ambadika any Egypte ny vokatry ny fisasanany Egypte mifo maraina be ny Egyptianina matorianina be mivarotra mandranto manao afera ny Etiopia rea be varotra be deaibe dia mahazo tombotry fa zao na ny Etiopiana na ny Sabiana na ny Egyptianina ny aso ireo Deutéronome atoko fahavalambopolongy tsy mbadika rehefa tsika mitandrina ny didin'Andriamanitra ny ozona dia le hoe ianao mamboly vary ianao mamboly voaloboka fa tsy mihinana ianao manao trano fa tsy mipetraka ao anatiny fa mifanohatra amin'izany rehefa tahin'ny tompo misy olona indray manao trano ianao mipetraka ao anatiny misy olona mamboly vary ianao mihinana misy olona mikolokolo voaloboka ianao no mihinana zany ravana rehefa Andriamanitra mandray an-tanana antsika dia ny zanak'Andriamanitra zany maninona ary zany ny anteninako anareo hoe raha teo tahin'ny tompo aza atao ambany zavatra ny asan'Andriamanitra tena manana mihitsy fotoana hoe io forsena io ravana raha hoe miandro fotoantsika za anao asan'Andriamanitra rehefa misy fotoana to dia teneniko anao tsisy fotoana zany tsy anao asan'Andriamanitra zany raha voazay ny teneninao fa rehefa apetraka hoe za anao asan'Andriamanitra mandevitra ny zavatra rehetra ataony asan'Andriamanitra za taloha teneniko anareo mpiaro-bazaraiko aminareo mila disiplinina rehefa anao amin'Andriamanitra na dia fanaovana asan'Andriamanitra eo za taloha fa mbola tsy nisy zao fandarana zao tsika dia apetrako misy vadiko io vavolombelona apetrako anatin'ny saiko hoe tsy maintsy mavita farafahakeliny toriteny telo eto amin'ny Facebook isan-kerinandro farafahakeliny fa tena misy fotoana tena reraka raha misy olona mahita dia tena fanandevozana zany asan'Andriamanitra ataonao zany tsy fanandevozana le izy Andriamanitra tsy miforse anao hoe tsy maintsy ataonao zany
fa zany nametraka hoe tsy maintsy ataoko zany satria zao za te hanamboatra ny tanànan'Andriamanitra. De isaky ny avy miasa na reraka sala amin'inona. Misy fotoana zay taloha misy raha vao misy asa zay rehefa tonga ny arivo de manatratra ny amin'ny eninao ampiasana. Fa raha vao tsy tratranao ny amin'ny eninao ampiasana de iny ianao mandeha makany a Paris mihitsy manatitra ny entanao, manao ny rapport sy ny rehetrarehetra any a Paris. Raha vao tsy tonga amin'ny eninao ampiasana midy ny babady tonga de mandeha any a Paris. De fa nefa eritreretinao fa makany a Paris amin'ny alina zany, amin'ny arivo zany takinao ny bouchon verina avy any amin'ny 10 alina vao taraverina rehetra amin'ny 10 alina. Fa efa napetrako zany Jesosy anao toroteny reraka zay zany te atory manao toroteny, anao manao toroteny de manao toroteny riavanao malala ho partagena ny alina iny ampahirezana ny olona rapitso. Alleluia. Ny zavatra mahafinaritra de zao tena tsapako zany hoe ianao manao asan'Andriamanitra any ambadimbadika any misy olona misasatra irahan'Andriamanitra hisasatra ho anao. Misy tombom-barotra olona any ambadimbadika any ianao no men'Andriamanitra an'izany. Hoy tena mivatra hoe ny tombom-barotra Etiopia sy ny Sabianina olona lava-tsanganana hafindra zany tsy hoe angalanana na hoe animbinana. Fa eto zany zareo makatombony ty zany ny zareo de alaina eo amin'jareo de afindra eto aminao. De zareo eo le mavoaka daholo ny kahiesiny rehetra. Ahoana ary zany ataontsika zany. Nisy fotoana zay efa mivavaka ohatr'izao de nisy trano zay vidinay. De zay vidy an'ilay trano tsy navesatra taminay mihitsy ny vidy an'izy tamin'izay satria natakalo tomobile tsy haiko tomobile enina angamba no natakalo an'izay trano zay tamin'izany. De tsy navesatra tamin'izay satria tomobile efa eo de vidy an'izany tantarainy izy mivadiny vidananay trano amin'izay hoe zay ozy izy nanao ny trano io tena niavy. Nisy fotoana ary le rangahy nigadra mihitsy hono tamin'izany satria manenjika manao ny trano de mikolavalava kely zany de tratrany tsy nety tena de niavy tena nijaly nanao trano tena hoe tena mitatika itsaky vao misy vola kely de vidanana briky na briky ray tomobile kely reny ary de zay na ciment ray gony ary izy de zany ny fomba nanaovanjareo ny trano. Rehefa azo be zany ny trano de tantarain'jareo de tena tsaroako ty tena Andriamanitra ty hoe any ambadibadika any kely ampany zany tena ataovy fotsiny asan'Andriamanitra ary tena ataovy amin'ny fonao de anao koa manao ny asa tsy meritreritra zay ataoko ty Andriamanitra fa iza le Sabianina sy ny amina ataovy fotsiny tena ataovy amin'ny fonao madio ataovy ny tanànako Jehova fa ho hitanao nge amin'ny fomba tsy takatry ny saina misy zavatra ataon'Andriamanitra. Andriamanitra zany tena mitaha zany tena miteny antsika Andriamanitra tena mitaha izy ary rehefa raisiny an-tanana zany ny fiainan'ny olona ray ny zanany de ataony fahagagany jereo hoy tena le afindra ao aminao ka ho anao zany ary tsy vitany hoe ny arenan'reto olo reto nafindra teo aminao fa reo olo reo mihitsy no avy eo aminao ho avy amin'ny gadra izy ny asa ny vokatry ny fisasana sy ny tombatrany avy ny asa izy zany de mbola tonga amin'ny gadra eo aminao mandadilady de mifona aminao manao hoe nefa ny arenany efa nafindra taminao fa izy mbola hifony eo aminao manao hoe atao aminao tokoa Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany. Marina tokoa fa ianao de Andriamanitra miafina ary Andriamanitra ny Israely sy sady mpamonjy menatra sy angahai izy rehetra andeha amin'nkenatra avokoa ny mpamorona ny tsarin-javatra fa Israely kosa voavonjin'i Jehova amin'ny famonjena mandrakizay tsy menatra nangahy mandrakizay ihany zany ny Andriamanitra. Amen. Tsy avelany angahay tsy avelany ho afa-baraka zany fa tena tahiry. Tapelanao ary androany ataovy zay ataonao zanak'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao de zao foana ny tadidio ny aveniranao amin'ny fotoana ianao andeha vavaka
dia ny aveniranao tompoko milamina. Ozy ny Abakoka amaranako azy. Ozy Abakoka any amin'ny boky ny Abakoka. Abakoka toko 2 andininy 7. Abakoka toko 2 asoloana. Abakoka toko 2 andininy 7. Hoy ten'Andriamanitra hoe efa nitoritsika io voaingana kely. Le tadidinareo le hoe namaly azy Jehovah andininy 2. Abakoka toko 2 andininy 2. Namaly azy Jehovah hoe soraty ny fahitana ka ataovy velona tsara ny soratra amin'ny fafana mba ho azo miazakazako vakiana azy. Fa ny fahitana dia mbola ho avy amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farany izy ka tsy mba ho diso. Enina dia mitany indritra izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy mba hijanona. Tsy le tany indritra intsony nijerentsika anao fa nijerentsika iny tamin'iny fa leny amin'ny hoe mikendry ny farany. Ny avenir ange zany ny farany zany. Ianao ange fa manomboka mananton'Andriamanitra io. Za miteny anao andaotsika hivavaka. Ianao mivavaka io ny avenir anao tonga dia milamina. Tena tonga dia ny avenir anao mihitsy ny kitian'Andriamanitra. Tonga dia aravony. Halleluia. Ary tena hitanao zany tena hoe comblen'Andriamanitra ny fiainanao. Tena ataony tanteraka ary tena tsy ataony olon-javatsoa rehavana malala. Ataovy aminao foana ary zay manomboka androany. Ny lasanao zany fa vitan'Andriamanitra iny. Ary ny ao amin'Andriamanitra metsara foana. Ozy ny olona rehefa nanovan'le rano lasa divay Jesosy tao Kana. Mahavariana ozy izy fa ny olona mimpandroso divay ny tsara aloha vao ny ratsiratsy kokoa. Fa ny anao kosa ozy izy mantsy le mpapakatra ratsy aloha zay vao tena le tsara. Mitehirizinao le divay tena tsara. Fomba n'Andriamanitra no mitahiry ny tena tsara atao aoriana. Zay ny hoavy no anontany ho ahy. Mivavaka ianao androany, anapa-kevitra anao hivavaka. Dia izao ny teniko anao. Ny tena voaloboka tsara, mbola tsy izay hitanao zay. Fa io dia hietsara, hiakatra, andraso fotsiny. Fa ny Andriamanitsika io dia mikendra ny farany. Halleluia. Tao tahiny tompany antsika menakavy. Mino fa voarainao zay hafatra zay. Misaotra n'Andriamanitra tsy tapaka ny toriteny. Tehaka aloha tsika ho an'i Jesosy. Halleluia. Tsy tapaka ny toriteny. Hiemira anankiray aloha tsika. Atolotra hoe tirity. Hianatra lesona kely tsika androany. Jehova izy avy moa le hainareo. Jehova izy avy le nampianarina antsika. Andao ataontsika tirana ity. Aoriana tirity dia afaka atao dia miantso ianareo raha misy 2 na 3 izara fahatsapana. Dia averintsika indray le hira rehefa aoriana ny fahatsapana dia hivavaka tsika. Halleluia. Andao reto tsika tirity nakasika anaty ity dia mba tiako zarena amintsika androany. Ny titre moa mbola tsy haiko fa samy mihaino finaritra fa zareko tao amin'ny compte tao izy ity. Mihaino finaritra daholo dia afaka miantso ny compte. Afaka miantso ny compte fa izay izara fahatsapana. Halleluia.
Jehovah Jireh. Hallelujah. Anasitana naone Jehovah Rafa. Siandawa na miti Jehovah Sama. Almiano fiatana na Jehovah Shalom. Hallelujah. All of Jesus delighting it. Akira teo andramika izao ny fahatetsonareo a zay zara fahatsapana. Ianao dia ampy anay Jesosy a. Hallelujah. Tsy misy nanao appel amonareo a izara fahatsapana dia tsy maninona akory zany a fa anaotsika tonga dia hivavaka tsika ametraka ny fotoana ipetana arahantsika vavaka aloha zany izy zany. Arahantsika vavaka zany izy zany a mba ho voninahitr'Andriamanitra. Izany toriteny zany moa azafady. Za teteny aminao androany ry havana. Ovay amin'izay ny fomba fiarahanao amin'Andriamanitra. Aza mivavabavaka foana zany. Mivavabavaka fotsiny. Mivavabavaka rehefa mba te hananina. Fa hifotory. Ny zavatra rehetra eritreretinareo tsara. Ny zavatra rehetra rehefa hifotora dia mahasoa daholo. Eritreretinareo tsara fa any Madagasikara, na tsy any Madagasikara. Jerinareo zao ny karana any Madagasikara. Ny karana mivarotra bokotra ny asany. Mbola kely zay taloha dia mividy bokotra dia misy karana mivarotra bokotra eo Analakely eo. Dia miteraka ry zareo dia ny zanany mivarotra bokotra ihany. Dia tsy mety hoe bokotra kely 10 ve ny ray na 50 fa mahavita building izy satria maninona? Satria izy mifantoka amin'ny bokotra. Jerinareo ny sinoa aty andafy. Ny sinoa ngery havana tena manam-bola aty. Satria maninona? Mifantoka izy fivarotana kely iny azy fa tena hifotorana. Fa mihoatra lavitra noho izany ny fivavahana ry havako. Raha ny fivavahana io tena hifotoranao. Fa tsy ataonao tsitipahatra anao isaky ny misy problème ianao dia raha isaky misy problème ianao vao mivavaka dia za miteny anao a mitovy amin'ny mandeha makany amin'ny dadarabe ihany ianao. Fa za miteny anao hifotoro manomboka androany. Raha hifotoranao io a raha isin'Andriamanitra ho isan'ny zanany ianao dia tonga dia ataony adidiny amin'izay. Dia ny momba anao rehetra alaminy, araviny. Ka hivavaka tsika androany. Mba hahatonga ny fiainantsika hiova amin'izay. Ary hahatonga ny fiainantsika amin'izay a tena hoe araka an'izany teny izany hoe hiteny mihitsy Andriamanitra hoe raha ny amin'ireo a zanako ireo. Asan'ny tanako ireo aoko ireo adidiko ihany.
mety mbola tsy raisin'Andriamanitra 100% adity ny fiainanao satria mbola tsy menao azy 100% koa ny fonao. Fa atolory an'Andriamanitra ny fonao androany. Atolory an'Andriamanitra ny fiainanao androany. Atolory azy ny tokantranonao. Azavenanao anjakany zavatra hafa ao. Hoe 50-50 ny Andriamanitra sy ny devoly mivavaka ihany ianao nefa ao tokantranonao mbola mifoka sigara ihany nareo mbola misy zava-betaveta ihany ao tsy riavana. Ndao sika tena hivavaka. Dia reo sitraka an'izany tenin'Andriamanitra zany hoe ny zanako sy asan'ny tanako okareo adidika anareo zany mitahndreo zany miaro andreo zany matafita andreo. Hivavaka tsika Jesosy malalo misaotra anao indrindra Jesosy. Tena misaotra anao izy satria ianao tokoa nge Jesosy mitany fiainanay. Ianao ne Jehovah-Andriamanitra tena mitany fiainanay ne Jehovah-Andriamanitra ianao. Tena tsapanay hoe rehefa mifantoko izay dia tsapanay hoe misy Andriamanitra sari-piaro dia mandray an-tanana ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fahasari-piaronao Andriamanitra tsy toa. Voninahitra ho anao. Tena deraina isan'andro isan'andro ianaranao. Tena faly izay manana anao Andriamanitra. Tena faly izay manana anao. Raiso ny haja ambony indrindra izay atolotray anao fa atolotray anao fa vokatry ny fonay izany. Jehovah-Andriamanitra indreto izay manoloana anao androany. Tena hifantoka aminao Jehova. Tena mba tianay Jehova hoe ho raisinao an-tanana ny fiainanay. Ary mba afaka hiteny an'izany amin'ny fiainanay koa ianao ny hany zavatra ho avy ny anontany ho any amin'ny fiainan'ireo. Fa ny zanako sy ny asa amin'ny tanako dia oka ho adidiko ihany. Dia ianao Andriamanitra nahitra anay amin'ny fahamarinana. Tairo amin'ny torimasony tsirairay avy. Ary oka ianao andravina ny eo anoloanay rehetra ny lalana rehetra Andriamanitra. Ampitomboany ara-panahinay ahafahanay manao ny asanao. Fantatray fa ny toy an'izany tsy maintsy mandeha eo dia misy Egyptianina sy Etiopianina Sabianina miasa fatratra dia ho afindra aminay izany fananana izany. Ary ho lasa babonay ireo. Halleloja. Misaotra Jehovah-Andriamanitra. Izany dingan'izany nge Jehovah-Andriamanitra tsy tonga raha tsy manolo tena mihitsy izay. Izany dingan'izany nge raha Andriamanitra tsy andalovana eo amin'ny fiainanay raha tsy manolo tena mihitsy izay Jehovah-Andriamanitra. Azavelanao mangetahita fotsiny ireto olona ireto izay mijery fa ampio fanahy masonao mba ahafahan'izy ireo manolo tena mibebaka sy manolo tena anatrehanao. Fa tsara ny mivavaka, tsara ny havana mivavaka, tsara ny manana an'Andriamanitra. Andramoka izao fa tsara Jehova ary sambatra izay miaraka aminy. Atoka fa voaray antsika tsara avy izany teny izany Jehovah-Andriamanitra namafy ny nataonay fa mifanainao masina nanondraka an'izany vo zany amoa avy zato endry tsy manam-pataperana aty anatinay tsirairay avy. Ka ny tendretra izay nitoriana teto androany Jehovah-Andriamanitra dia amoa be dia be any anatin'reto fiainan'reto olona tsirairay avy reto ho fiainana mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy betsaka ny tsy voalazako ianao mahalala ny mahasoa. Betsaka ny fitonja manetry sy takatry ny sainay nge Jehovah-Andriamanitra ho tanterahanao eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Voninahitra ane ho anao ary devoly Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsainy ka na dia litera ray tao anatin'izay toriteny izay ary. Halleloja. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Zao mpandrotsika navavitsika Côte-d'Ivoire hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo raha navavaka Côte-d'Ivoire anao ny fitenenana. Teny Jesosy pastera, teny Jesosy tsika rehetrarehetra izay manaraka izao fandarana takavavaka mafinaritra, vavaka fiambinina izao. Mbola vavaka tsika. Ry Andriamanitra renay tsara indrindra, misaotra anao izay Jehovah-Andriamanitra satria tanteraka sy lavorary teto Jehovah-Andriamanitra ny teny izay indesin'ny mpanomponao teto Jesosy malalo. Misaotra anao Jehovah-Andriamanitra nahazo fampahirezana taminao izay androany Jesosy malalo. Misaotra anao koa Jehovah-Andriamanitra tamin'ny fiarovanao ny connexion anay sy ny fitaovana izay indesina ampitanterahina izany Jehovah-Andriamanitra. Voninahitra avy taminao izany Jesosy tsy nierinay izany fa taminao Jesosy fitiavanao Jehovah-Andriamanitra dia ankehitriny Jesosy malalo. Ampianariny anadino ny lasiny izay Jehovah-Andriamanitra fa isaintsaina ny hoavinay sy ny mandrakizay Jehovah-Andriamanitra ary tsy handeha amin'ny herinay sy ny tanjakeza Jesosy malalo fa handeha amin'ny fitondrarao sy ny fitarihanao Jesosy malalo.
ary atoky anao fa tsy andeha amin'ny herinay tokoa Jesosy malalo, ary tsy tokony aman'olona Jehovah izay fa mahalalanao Jesosy malalo, tsy manana raketriny Jesosy malalo, hitoetra aminao, hifikitra aminao mandrakarivo izay Jesosy malalo, ary atoky anao izay Jehovah Andriamanitro, tsy ny herinay imboanay Jesosy fa manana anao izay Jehovah Andriamanitro, rehefa maintso anao izay Jehovah Andriamanitro, ary ivalianao izay tsirairay avy Jesosy malalo, ary zavelanao veronay teny izay ndesin'ny zaraina teto Jesosy malalo, fa hifikitra amponay tsirairay avy Jesosy, ary hitoetra aminay tsirairay avy Jehovah, ary atolotra ny anao Jehovah Andriamanitro ny fiainanay mandrakizay Jesosy malalo, tantaninao sy vimbinao izay tsirairay avy teto Jesosy nanatrika ankehitriny Jehovah Andriamanitro, tondram-bavoka ny firenena izay Jehovah Andriamanitro, tsisy miafy aminao ny firenenanay Jesosy malalo, ary mbola mila ny fanatrehanao sy ny famindramponao Jehovah Andriamanitro, manatre ireny olom-pitondra sy ny fiambonana rehetra Jesosy malalo, anao ny tantiny vimby izy rehetra tsirairay avy Jehovah, miaro fahalalana sy ny fahindrena avy aminao Jehovah Andriamanitro, hitariny izay efa mahafantatra, manaraka anao manara-dianao Jehovah Andriamanitro, ary tsy hoverin-dalina izy rehetra Jesosy malalo, hifikitra aminao Jesosy malalo, mandrakizay Jehovah Andriamanitro, atolotra anao anay koa Jehovah Andriamanitra ny firenenanay sy ny olona mpitondra fivavahana rehetra Jehovah Andriamanitro, ary tsy andeha minerina izy rehefa minday fitondranao Jehovah Andriamanitro, dia resaraketo izay Jehovah Andriamanitro, izay ny saraketo ny famindramponao sy ny fanahy masinao ny anaraka ny tsirairay avy Jesosy malalo, saotra Jehovah Andriamanitro. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny nandanavavy Kôtaleonitsika tanata izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manaka-pahasoanany maro fitianao na vavy Kôtaleoni, misaotra antsika rehetra koa tonga miaraka taminay teto tapitra ny fandarantsika, raha mbola songena amin'irao andro Jesosy dia eo neto indray tsika rapitso. Alleluia, saotra n'Andriamanitra, zany tena family tsy tapaka ny fandarantsika androany, isaotra n'Andriamanitra lehibe mihitsy zany. Rapitso amin'ny 3 nareo dia araka amin'ny groupe izay maharesy ao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra. Vita izay dia ny hariva indray tsika amin'ny 7 ora sasany dia araka eto. Alleluia, Zaraely Bejanina, tahiny tompo ianao fa androany vao nahita zany Zaraely Bejanina zany dia tonga soa ianao dia mahareta hatramin'ny farany. Alleluia. Zaho katolika fa Andriamanitra iray ihany voninahitro, tonga soa ianao na katolika na boudista na silamo na adventista na atsika menakavy ty fandarany ity. Alleluia, dia marita hatramin'ny farany dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Aki radio point radio 12345.com mahafahanao meno injapeo Aki radio dia manasanao mpitiavana, misy torotezaky ny adiny 3 dia tonga avy foana meno amray amin'ny 4:70 maraina, misy toritendra 7:70 maraina velonao zao fandaran zao raha ohatra mbola te heno ianao. Misaotra n'Andriamanitra fa voavonjy soma tsara ny toriteny tamin'ny sabata, saotra andranabavy nambilina tsy ambaramielina tsika na vitanao enregistrement toritentsika tamin'ny sabata ka ho avy ny fotoana jeritsika eo fotoana ahafahantsika mizara izay toriteny. Mahafinaritra be izay tamin'ny sabata, tamin'iny tsisy connexion, tsisy tapahan'ny Facebook iny fotoanatsika dia averintsika levo izay sady velam-pialarintsika. Tahiny tompo daholo ary dia manoroka mameantsika tsirairay avy mahereza daholo. Amen.